Ravana malala amin'ny tompo, fifaliana ao antsika hatrany ny miatrika izao fizarana mofinaina amin'ity andro talata 9 novambra 2020 ity. Ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana. Amen. Ivavaka sika dera sy manome voninahitra anao zay raha eo fa zany no fiainan'ny olombovonjy, dia ny manome voninahitra anao sy misaotra anao amin'ny zavatra rehetra. Inona namonjenao anay ka nataonao isan'ny olona tonga zanakao zay, ka feno fiderananao sy fakasitrananao nonay fanatitra tokana zay naterinao anay monja teo amin'ny hazo fijaliana ho avitra ny fotanay ary tsy hoanay ihany fa an'ity zao tontolo zao tokoa. Feno fiderananao zay ihany, feno fakasitrananao satria vovonjy zay. Koa mitenena indray ianao amin'ny fombanao mahazonay mitaridalana hitrehanay ty tontolo andro ity. Amin'ny anaranao Jesosy, teny tonga nofa novanay zany vanak'izany. Amen. Ny anjara mofinaina amintsika ho antsika amin'ity talata 9 novambra 2020 ity dia ny bokin'ny Salamo 520 Salamo 520 nivaky izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aminao Jehovah no anandratako ny fanahy. Andriamanitro, ianao ny tokoiko, oka tsy menatra aho, oka tsy faliany fahavaloko aho. Eny tsisy menatra zay rehetra ny andronao, fa zay mivadika aminao no menatra. Ampahafantariny lalànao aho Jehovah, ampianarina sitraka aho, tario amin'ny famarinanao aho ka ampianary. Fa ianao no Andriamanitro ny famonjena, ianao no andrasako mandritry ny andro. Tsarovy ny andranao sy ny ilafonao Jehovah, fa atizay reny, aza ny fahotany fahatany rako na ny ratsy nataoko no tsarovanao aho, fa oka araky ny famindramponao no atsarovanao ahy no ny fahasoavanao Jehovah. Ray masolo, manamasinanay amin'ny famarinana, ny teninao ny fanamarana. Amen. Ny salamo zay nataony Davida indray tonga eo anoloantsika. Davida ry havana dia olona miavaka atao amin'ny soratra masina satria nazoto ny fandray tamin'Andriamanitra izy, nazoto nikatsaka ny tavan'Andriamanitra izy ary tsy nitsahatra mihitsy izy ny amin'ny ifandraisany amin'Andriamanitra tamin'ny fiainany manontolo. Eto dia tazana indray zany satria lazainy indroa eto hoe ampahafantariny lalànao Jehovah. Ampianariny sitraka aho, Andriamanitra ianao, ianao ny tokoiko, mba ho tsy menatra aho. Zany no antarako. Tsisy azo tokiana afa-tsy Andriamanitra rery ihany. Ary tsisy azo antenaina afa-tsy izy rery ihany, satria izy rery no efa nisy atzay ka ho mandrakizay. Sanitsy Davida miteny fa zay mivadika foana menatra, ka tsy menatra ny miandra an'Andriamanitra izy amin'ny ataony rehetra. Tsy menatra ny miandra an'Andriamanitra izy sy manantena an'Andriamanitra amin'ny ataony rehetra. Eto dia tsahony ny ataony fahavalo aminy, kanefa na dia eo azy zany, nahatsiaro indray izy fa mpanotra. Nahatsiaro indray izy fa mila ny famindrampon'Andriamanitra, ka hoy izy hoe aza ny fahotany fahatany rako no na ny ratsy nataoko no tsarovanao, fa aoka araky ny famindramponao no ahatserovanao ahy. Hoe matsiaro atao amin'ny soratra masina ry havana dia mamerina manao le zavatra zay tsaroana. Eto dia tsy le fotana vitan'ny Davida noka mba averin'Andriamanitra eo anatrehany Davida sy anatrehy
Foka ny fandrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavana no mba ataony tamin'ny Davida. Nga Davida ihany no mindrandra zany fandrapon'Andriamanitra sy fahasoavan'Andriamanitra. Fa zasinao io sika zay manaraka zao mofinainy zao, mamarina amitsika koa ilay teniny Davida mpanao salamo hoe fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra ny iainako. Aiza no misy an'izany gavana? Ao amin'i Jesosy, Jesosy nabarany apôstôly Jaona, fahasoavana hanampy fahasoavana. Fahasoavana hanampy fahasoavana. Fahasoavana zao ananantsika fahavelomana zao. Ary tena fahasoavana lehibe ho atsika koa. Mbola namilan'Andriamanitra atsika anantona azy. Jesosy Kristy raha teo nefa nyteny, sy manantona azy tsy maholavo mihitsy. Ka mahazo toa ianao manantona Andriamanitra. Dia anantonanao izy ny Kristy Jakoba izy. Moa izy ny apôstôly Jakoba. Ary okanao anadio ny tananao zay maloto ary ny fonao tsiarotsiaro. Satria ny fonao anjakan'ny farantsina indrindra ny fotosy ny fonao. Aiza nefa no ahitana famindrapo sy famelan-keloko? Tsy misy afa-tsy ao amin'Andriamanitra re ihany. Jesosy Kristy raha teo izy ilay mpamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ko mitiandro an'ity manantona ianao dia anatonanao izy. Manekenao sasany dia hanananjara ho aminy ianao. Dia hiteniko ianao tahaka ny Davidanay mitiandro an'ity hoe ampafantaro ny lalanao ato vao ampianaro isika kao. Zany mety tsika mamakivaky ity tontolo andro ity momba ny fitarian'ny fanamasina, satria ianao no andrasako mandritry ny andro. Amen. Dia raha sy misaotranao zay tompo fiainao no andrasanay mandritry ny ity tontolo andro ity. Iza no antenaina? Ary inona mba antenainay? Tsy misy azo antenaina sy tsisy azo itikina. Ny mpanao salamo dia efa miteny vohozina zay matontolo. Mandalo mantsy ny fahaveloman'ny olona tahaka ny zavona ny fovinainy vetivety any dia lasa. Tahaka ny alika koa ny androtsika zanak'olombelona vetivety any dia tsy hita. Ko mitiandro an'ity sotanao zay ray io. Fa tsy misy azo itikina afa-tsy ianao. Inona ny teninao zay tsy miova omaly an'io ary manakizay. Ary ny tany sy lanitra ho levina, teninao tsy levina manakizay. Ka mamana izy andray anay ity tontolo andro tsy ny teninao fa nino tombotra izy fanazanao any lalanay dia ampianaro zay tompo anao sika koa fa zay manao sikaponao marika manakizay. Eoka amin'ny rehetra mifafano ny fanaramasina ay zanaka ny fanamasina zay nampiandrinay ahy mivavaka hoe rainay izay ny an-danitra masina neny nanaranao tonga neny fanjakanao atao ane sikaponao ity atany tahaka ny an-danitra menaniny anina sazo anay amamelany elokay tahaka namelana izy midika taminay iza mitondra anay mifakapanahy fa minafanay amin'ny ratsy raha fanjakana sy hely amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avin'iny amintsika ny tsotsoka amin'izao ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no ny fahalalana rehetra ny amin'ny fonareo sy ny hevitao Kristy. Matoky izay niantso anareo satria izany ny nify. Amen. Voninahitra anio an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka amin'ny fanahy masina. Amen.